Faly mitafa sy mandona ny varavarana isa tokantrano sainy amin'izay toerana andraisantsika ity fandarina izany malaza ity. Nanaitra ho an'ny mpanara-baovao ny naheno ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmaria pirenena SEG izay nifantoka indrindra ny raharaha Tanikongo. Ny raharaha Tanikongo dia samy fantatry ny rehetra fa nisy ny fitifirana nataony ny mpitandro ny filaminana ho an'ireo vahoaka izay nitaky ny hanomezana azy ireo dahalo izay namono ny ren'ilay zaza varira ary nikasa ankankerina ilay zaza varira tany amin'ny distrika Nikongo. Tamin'izay tranga izay no nisy ny tsy vidivikevitra teo amin'ny andany sy ny ankilana vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ka nisy ny fifampitifirana ka nahafatesan'olona manodidina ny 20 tany ho any ary naharatra n'olona marobe. Tsy mbola tapitra akory ity raharaha ity fa nanainga ny adevitra vaovao indray arak'izay nambarantsika azy teo am-piandohan'ny fandarana ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataony ny SEG. Mba hahafahantsika miroso ao anatin'izany adevitra izany dia andao hoenotsika ao anatina minitra vitsy izay sombony faneho-kevitra nataony ny jeneraly Zele Serza izany. Nandeha nandamina ny premier adjoint chef district, misy sariny eo misy vidéony eo ary anatin'ny olona natao fanaty adiny izy nilaza ny zavatra nataony. Niezaka nandamina io solotena mpanjakana io satria ny chef district zany tsy tao toerana. Sy ny commandant brigade koa niezaka nandamina ny olona. Tsy nandaitra angamba ny fampiresana. Donc zany misy ny fampiresana. Dia ny ananatona ny olona. Nisy grenade anaky 2 napoaka lacrymogène. Dia nisy grenade anaky 5 napoaka tsy le atsipon-tanana faly alifa amin'ny basy lacrymogène ihany. Nisy tir en l'air atao. Samy tir en l'air daholo ny ankamaroany. Anao ty fitanitra zany. Après ny ty fitanitra io dia nisy miteny hoe rano tsy mavola manko zany. Ary zay no manahirana amin'ny ty fitanitra rehefa maintien de l'ordre. Ty mantsy efa karazana maintien de l'ordre. Dia mieritreritra ny olona hoe tsy mahasahy mitifitra dia lasa mety misy le atao hoe psychologie de la foule. Ny zavatra fantatra zany tsy voatana le olona na dia nisy zay ambaratonga zay. Teny an-dalana dia mbola nisy fokon'olona be dia be fanaina tamin'izareo dia ny fanjevo dia teo tsy nahitana tsony reto le olona efatra voatazona. Eritreretina hoe nisy namono ve reo, eritreretina ve hoe nitsoka ve reo, mbola mitohy fampitorana. Arak'izany dia ino no fomba fijeriny teo anivon'ny mpitatana voalohany zandarmaria pirenena ny zava-misy tany Ikongo. Tsy hanaovantsika adevitra be izany fa ny tenenantsika fotsiny dia ny amin'ny hoe misy hevi-baovao, misy fomba fijery vaovao teraka tao anatin'izay hoe voalaza fa fanadiadiana nataony ny teo anivon'ny zandarmaria pirenena izany. Ny amin'ny hoe nisy ny fifampiresahana ary azo sary sy feo izany. Nisy ihany koa ny fanaparitahana tamin'ny alalan'ny fampiasana fitaovam-piadiana mialohan'izay mety ho fitifirana. Ary nisy ihany koa ireo mbola fanenjehana ny mpitandro ny filaminana tamin'ny toerana izay nialan'izy ireo nandritra ny fotoana izay nitrangany ny adevitra manahirana tamin'iny andro iny. Ny any zandarmaria pirenena izany. Fa ndao enotsika indray ara ny hevitry ny fokon'olona mahakasika indrindra ny zava-misy nandritra izany fotoana izany ka ny tantaran'izy ireo tamin'ny fandalovan'ny mpanao gazety ny MBS tany Ikongo raha toka nitsidika sy nitondra ny teny fiaraha-mioro sy fankahirezana ho an'ireo niarambona avy amin'ny filoha Marc Ravalomanina sy ny antokotiko Madagasikara ny solomamoaka izay ny solotena tany toerana. Ery amin'ny vavahadin'ny gendarme le zay nanaovan'le zone rouge. Ambadika ao ny gendarme dia nandefa solotena 3 lahy ray aman-dreny ifampiraharaha mba hamoahana an'le dahalo. Dia ny fitahina zany ny vahoaka ary nisy filazana hoe asangany aby ny armanareo magnantona aty anareo magnantona aty amin'izay dia nagnantena zany ny vahoaka fa hoe hamoaka ny dahalo. Dia nisy ihany le sommation
nisy le sommation fa raha fantatry ny ty moa zay hoe misy sommation na sasana am'izay dia raha nisy sommation dia nilefa satria sy mbola maheno pobasy firy ny aty satria atany zone blanche taloha dia raha nilefa ny olo dia lasa am'izay ny rafale avy aty afara rehefa be ny ripaka teo rehefa nangingigna tonga dia nafindrany gendarme aria afaran'le materia lay zone rouge ary dia nahita masony kabla tady voaly natao teo mihitsy ny vatategnako zao mba ilazana fa hoe tao agnatin'ny zone rouge a no nahafaty ny retolo reto fa le re olo sy ny antameny zone rouge mihitsy dia polisy pénitentiaire gendarme zay niarany tifitra tamin'ny fotoana io dia misy aza olo iensena hoe mba tahita raha maresadresaka dia voatifitra aby ohatraohatran'izay zany nifitranga zavatra le dahalo na baraokondreo lafa nanandreo le vola ny vola voarainy je le dahalo na baraokona votsitra zany votsy nisy ny teny matsy hoe maty koa le dahalo sisy maty io tsy hita zany nale nalefandreo zany le dahalo nalefany koa satria nisy mpangalatra mamboenyndahy tolongona teo niaraka taminazy niaraka tamin'ny dahalo tagnatin'ny violon tao ty nomba tambany taminay teo lasa navaratragno lasa agnaby hetahozy izy efatra miasa agnaby ny efatra miaraka am'le dahalo le mpangalatra mambo igny efa nalefany gendarme oka aloha azavao tsara efatra le nangalatra an'le varira ye dia nisy mpangalatra mambo koa niaraka violon raiky taminazy tao dia nalefany lefa avy teo dia efa nangingigny aby ny fokon'olo dia nalefany agny lefa après le tifitra io après le tifitra lasagna am'izay izy niaraka niomboka amin'igny lefa koa mifanipaka raha izay fanio-kevitry ny rotota izay ny an'ny lehibe ny zandary ary ny an'ny fokon'olona zay nanatry matso ary niarambona zay mbola hitantsika fa mbola mitsabo tena fa hamaranantsika ny fanio-kevitra mba hampisaina tsara sy hahafahantsika mandalina tsara ty raharahany kongo ty dia hiverenantsika enona indray ny fanio-kevitra zay nataony ny solombamoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Kongo Andriamatoa Brunel Razafy-Tsiandrofa mahakasika indrindra ihany koa iny raharaha iny araka izao haenotsika azy izao tsy naharitra akory le fifampiresahana dia fa nandeha le tifitra vararaka ary eto dia mbola manitrikitrika hatrany satria ny fampiresaka tamina témoin maro hoe taiza ho aiza tsara nareo fa tsy tonga tany amin'ny poste akory reo vahoaka reo dia efa nitifirina faharoa ny mpitandro filaminana no nanatona n'le vahoaka fa tsy le vahoaka no nanatona le mpitandro filaminana tsy fe tafiditra tao anaty zone tsy tafiditra tao anatina zone rouge fa ny zavatra azoko ambara dia hoe nisy limite napetraka zareo teo anolohan'ny vavadiny zareo hoe atreto a tsy azonareo oarana ntsony fa zone rouge fa après le acte dia nalainy zareo le bandy menamena na le tady menamena dia nafindrany zareo teny aloha an'ilay toerana zay nametrahany zareo azy a voalohany fa na le fatotra voalohany na le fatotra faharoa naroso dia mbola tsy tonga teny amin'ny vavahadiny ny kazerne mbola tsy tonga teo amin'ny braoan'ny postra akory ka le filazana hoe nisy ny danger iny zay ma tsy ny condition sy ny économe na légitime défense zavatra anakiroa ihany tena goavana be ao anatin'le izy na de telo sy telo ary le izy mivolaza ny droit pénal général fa ny tena condition sy ny économe dia hoe danger réel aloha ary danger imminent zay ianao zany avao afaka miriposta na hoe miaro tena nefa tsy maintsy avec proportionnalité tsy maintsy mifandanja ny fanoherana ataonao raha ohatra zany ka nandeha le tira ka coup par coup dia azo netretina hoe miaro tena ry zareo zany ary mievakeo an'le olona fa raha ohatra ka hoe rafalina amina basy marivava amina kalasnikofy ao anatina minitra lava tena mialatsiny a fa tsy fiarovateny zany fa fandripahana vahoaka ary zay ny considéreko an'io acte io hoe massacre io efitra telo samy hafa ny antsika teo ny any lehibe ny zandary amin'ny alalan'ny saiga ny amin'ny fokon'olona zay solotena vitsivitsy nahafahana nitondra zay fanio-kevitra zay ary ny an'ny solomamoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Kongo
fa nidana tany toerana ihany koa ny teo anivon'ny CNIDH zay manana andraikitra lehibe ho an'ny zon'olombelona ka nanokatra ny fanadiadiana izy ireo ihany koa namatatra ny zava-misy tany atoerana nandritra ny fitifirana teo amin'ny tandro filaminana nakany amin'ny vahoaka iny. Arak'izany dia tsy maintsy haneho an'izay vokatry ny fanadiadiana an'izay koa ny CNIDH. Fa ny von'ny Europiana dia efa mitako manokana ny ananganana ny enquête indépendante na ny fanadiadiana maleo tena tsy miankina mba ahafantarana ny marina momba ity raharaha ity. Iza no hanao an'izay fanadiadiana maleo tena tsy miankina izay? Dia mbola ho hitantsika sy ho fantatsika miandalana ny toy an'izany. Fa ny solombavambahoaka ny Madagasikara Bolonena Larazafy Androfa dia nametraka ny amin'ny hanangana commission d'enquête parlementaire hanadiady momba ity raharaha ity. Ary efa naneho ny fahavonona ny hiditra amin'izany ny solombavambahoaka ato anatin'ny antokotiko Madagasikara tahaka ny Matototo Soandriamampandry sy ireo solombavambahoaka namana hafa. Midika izany fa mbola tsy mikatona ny fery ary mbola hizoran'ny adevitra tsy mety hangina ny ran'ireo malagasy raraka latsaka sy ainana fohy tany amin'ny distrika ny Kongo. Ny karazana fanadiadiana samihafa no ahafantarana ny marina amin'izao raharaha izao. Fa ny zava-misy aloha raha ny amin'ny omaly dia niaro ny andraikitra ny raisiny amin'ny fampiarana ny lalàna ny teo anivon'ny gendarmerie-pirenena. Tsy misy maharatsy izany fa ny marina tsy maty ary marina dia tsy avela ny marina hipotra na roviana na roviana vanim-potoana hiresahana izany arak'izay mahamarina azy izany. Tsy maintsy hivoaka main-dalana izany ary ny endriky ny fanadiadiana samihafa no hamoaka izany eo amin'ny haino aman-jery. Eo ny ahafantarana amin'izay nandainga, eo ny ahafantarana amin'izay mety ho niaro ny ezaky ny fahefana sy ireo mety olona samihafa izay mety hitsingilahila na mety ho sahirana rehefa hivoaka ny marina momba ity raharaha ny Kongo izay efa nahazo adevitra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.